Lafy ny tontolo iainana kosa indray anisan'ny zava-dehibe ho an'ny orinasa Ambatovi izay manao ny fitrandrahana ny nikela sy ny kobalta eto amintsika. Ny fanarenana ny toeram-pitrandrahana mba hiverina amin'ny endriny teo aloha sy ny endriny manaja izay tontolo iainana izay. Nisy ary ny fampahafantarana indrindra amikasika izay hetsika manokana izay ny taona 2024 moa no heverina fa hanomboka izany asa fanarenana izany. Mbola tsy nanomboka akory ny fitrandrahana dia efa niroso tamin'ny hetsika navotana ireo biby sy zava-maniry hita ao amin'ny toeram-pitrandrahana Ambatovi. Voafaritry ny boky nandraikitra sy ny drafy tantanana ny tontolo iainana raha teo izany. Mialoha ny hanesorana ny ala tamin'ny toerana iray voafaritra anaovana fitrandrahana dia efa natao ny famantarana ireo karazan zava-maniry sy biby ao anatiny mba ahafahana manatanteraka ny fanarenana ny tontolo iainana ao amin'ny toeram-pitrandrahana avy eo. Izany fanarenana izany dia tsy andro ny fiafaran'ny fitrandrahana akory fa heverina tomboka ny taona 2024. Manarina ny ala amin'izay zany dia tsy maintsy manao an'ilay hoe fanombana le tany mihitsy zany no amboarina le mpandeha mba hampatonga an'le tany hoe afaka hiaina an'le zava-maniry. Ary rehefa mamboly azo eo amboniny izay zany dia tsy ohatra fataontsika mahazatra fa tonga dia ala kely no ambolena. Hitanareo zao amin'le fampisehoana eto dia ohatra ny ala kely io zany ny paoziny dia n'izay mbola vonambony dia eo misy le hazo taloha, ny hazo ankehitriny ary ny hazo ho amin'ny ho avy. Karazany samihafa ireo no miaraka paniriana indray mandeha dia afaka tonga dia mihodina zany le fiainana eo amin'ny toerana ambolenana azy io. Misy ny fikarakarana maro samihafa izay atao mba hanatanterahana izany. Ao ny fikarakarana ny ambioka, ny fanaovana ny compost ary ny famokarana zanak'azy ao amin'ny pépinière izay natsangana Ambatovi manokana hanaovany fanarenana ny tontolo iainana ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Misy ihany koa ny toerana antsoina hoe arboretum ao Ampangadiana Trandraka izay namindrana kosa ireo zanak'azy navotana mba ho tehirizina mandra-panaovana ny fanarenana ary hita mandritry ny varavara misokatra mikasika Ambatovi izay mitohy etsy amin'ny gara Soarano ny ampahany amin'izany. Mirefy 2 hektara eo ny ity arboretum ity ary misy hatrany ny fanaraha-maso tsy tapaka ireo zava-maniry nafindra toerana ao mba hanombanana ny fahombiazan'ny fomba nanaovana ny famondrana azy ireo. Atao isan'ambaratonga ny asa fanarenana Ambatovi ary ampifanarahana amin'ny fizotry ny asa fitrandrahana. Tsy mijanona fotsiny amin'ny famondrana ny zava-maniry ao amin'ny arboretum ny fandarana asa fikajiana zava-maniry no volavolaina Ambatovi fa misy ihany koa ny antsoina hoe micropropagation. Anisan'ireo zava-maniry nomena lanja manokana ihany koa ny orchidée ao Ambatovi. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tetikasa Ambatovi no nanao ny programa fiarovana ny orchidée ka tamin'ny alalan'ny famondrana avy hatrany ireo orchidée rehetra avy amin'ny zone de défrichement makany amin'ny parkana orchidée anankiroa. Sanirahana tamin'ny partenaire scientifique moa zany miara-miasa amin'ny Ambatovi dia nahitana 250 sy 200 espèce na karazana orchidée hita any Ambatovi. Dia hitantsika moa fa ny orchidée dia miavaka amin'ny fleurany ary ny orchidée koa zany ny ankamaroany dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Dia noho izay antony izay indrindra nahatonga ny tetikasa Ambatovi ametraka paikady sy plan moa zany hoe fiarovana manokana ny orchidée. Zava-dehibe ho any Ambatovi ny fanarenana amin'ny laon'ny tontolo iainana aorian'ny fitrandrahana izay ataony ka tsy natao ambany zavatra ny fametrahana drafitra mazava anaovana izany. Ankoatr'izay anefa dia manatanteraka fandaharana asa fiarovana ireo zava-manan'aina maro ihany koa Ambatovi.